Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Pasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy efitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Noho ny vita batemy ny tompo dia nisokatra ny lanitra ary ny fagnahin'Andriamanitra nidina teo amboniny tahaka ny voromailala. Dia inzao ny feon'ny ray nilaza hoe zanako malalako ity ilay sitrako tokoa. Matio 3:7. Faly magnano mbola tsara atsika jiaby eo vetsenkanavaka izay mpagnaraka tsy tapaka ny onjam-peo ny radio Fagniry mamitsika. Ilay onjam-peo natao ampitambatra atsika jiaby ologno raiky sy natao hagnitaragna ny vaovao mahafaly ny Jesoa Kristy. Amin'izao ankatoko ny fankalazagna ny batemin'ny tompo izao, asainay ampitiavagna sy ampitsikigna ianareo hagnaraka ny toroteny raiky fampianaragna. Arosony ray aman-drenitsika son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson amin'ny alalan'ny ireo vakiteny maro samihafa arosony eglizy amintsika niany. Noho izany ny eglizy niany ty magnameloa hevitry lehibe amintsika dia ny hoe i Jesoa natao batemy tandindo ny batemintsika. Kandeha ho tandregnesantsika ampinoagna izeny amin'ny alalan'ny toroteny sy fampianaragna arosony son excellence Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany, bokin'ny Isaia mpaminany. Izao no lazain'ny tompo, indro ny mpanompoko izay tantanako, ilay voafidiko ka sitraky ny foko, napetrako ao aminy ny fagnahiko, hamoaka fahamarinagna ho an'ny firenena izy. Tsy antsomafy izy na hanandrapeo, na hanao izay handrenesagna ny feony eny an-dalambe. Ny volotara efa poritra tsy ho tapahiny, ny lahinjiro efa ho faty tsy ho vonoiny. Hanambarany rariny araka ny marina izy, tsy ho ketraky izy na ho kivy akory, mandra-panorigny ny rariny amin'ny tany, ary ny nosy hiandry ny lalàny. Izaho tompo no niantso anao tamin'ny fahamarinana sy nandray tanana anao, miaro anao aho ary manao anao fanekempihavanagna ho an'ny vahoakako.
sy fahazavan'ny firenena hampahiratra ny jamba, hamoaka ny mifatotra ao amin'ny tranomaizina sy ireo mipetraka ao anatin'ny haizina ao amin'ny fonja. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Tamin'izany andro izany, ny lohabava i Piera nanao hoe, hitako marina tokoa fa tsy mizahatavan'olon'Andriamanitra, fa zay matahotra azy sy manao ny marina dia ankasitrahany, naiza naiza firenena misy azy. Nampitondra teny tamin'ny zanak'Israely izy, mba hanambara fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izay tompony zao rehetra zao. Fantatrareo ny zavatra tanteraka eran'ny Jodea manontolo, nanomboka tany Galile, tao reny batemin'olo reny Joany, dia ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery. Ka nandeha nanao soa hatraizatraiza, nasitrana izay rehetra azon'ny demony, satria nomba azy Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ombantsika mianakavy anene Tompo, ho tanteraka tokoa ny isa. Evanjely masina nosoratan'i Masinday Mateo, voninahitra aneo anao re Tompo. Tamin'ny zanandro zany dia tonga avy tany Galile Jesosy, ka nanatona an Joany teo amoron'ny Jordany mba ataony batemy. Fa nanday Joany nanao hoe, izaho no tokony ataonao batemy, ka ianao indray va no mankaty amiko. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe,
ekeo zao fa izao no mety ahatanterantsika ny fahamarinana rehetra. Dia nanaiky izy. No ny vita batemy Jesoa, dia niala avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay, ary indro nisokatra taminy ny lanitra, ka hitany ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala nankeo amboniny. Dia injay nisy feo avy an-danitra nanao hoe, ity no zanako malalako, izay ankasitrahako indrindra. Izany ary nitenene Tompo, tirany eo anao ry Kriste. Kristianina havana, androany sika no mankalaza ny batemin'ny Tompo. Amin'izao alahady manaraka ny misehon'ny Tompo na ny Epifania, ary alahady mamarana ny vanim-potoanan'ny Noely, izay nandiniantsika sy nibanjinantsika an Jesoa eto anivosika. Nivoaka ny Trinité masina izy, ny rain'Andriamanitra ray, ilay zanan'ilay tokana, de Jesoa tonga eto anivosika izy, nitondra ny fiadanana sy ny fanantenana. Tsy hoe sarisarin'olombelona izy, fa tena olombelona natera-behivavy, izay no nibanjinantsika ny teny tonga nofo, ary miara-dalana amintsika izy, mamakivaky zao taona vaovao zao sy ny taona manaraka rehetra, ary ny taona teo aloha koa azy. Raha ny saisika olombelona tokoa dia tsy atakatra an'izany mistera lehibe, lay takalo sarobidy isika tamin'ny Noely, dia ny zanak'Andriamanitra nanaiky ho tonga olombelona mba hahatonga sika olombelona ho zanak'Andriamanitra. Ka izay no mahatonga sika hoe tsy ho takatra ny saisika olombelona, fa ny finoana no ahafahantsika miditra ao anatin'izany mistera lehibe izany. Ary izany indrindra no ambarany izao fankalazana ny batemy izao, ary andro alahady voalohany mandavataona ka mamakivaky any taona koa isika, satria tafiditra ao amin'ny Trinité masina. Noho izay fanomezan'Andriamanitra dia ny finoana, ary sika mamaly ka tonga zanak'Andriamanitra. Araky ny voalazany teny fanombohan'ny evanjelin'ny Masindazoany izay nivakisika tamin'ny Noely, ary natetika ny verimberenana tamin'izao vanim-potoanan'ny Noely izao. De sinina izay fa izay rehetra nandray azy dia nomena fahazahoana ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, ka tsy mba nateraky ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona ireo, fa naterak'Andriamanitra. Sy akandrina mihitsy na vokatry ny saina zany no ahafahasika mandray an Jesoa ka miombona aminy, fa ny finoana izay sady fanomezan'Andriamanitra no valy avy amintsika, ary azosika onona tsara ary ry kristianina ava malala no mahatonga sika manao an'izao sinôda izao. Ary ny tapany voalohany izay ho alalinsika mandritra ny 10 taona dia ny hoe fianakaviana eglizy kely miaraka mivavaka mandalina ny finoana. Ary zay fanomboana zay fa sy hoe tanjona io tapany voalohany io, fa mampiditra sika lalindalina
koa amin'ny fotoana manaraka ka izay no antitra terisika amin'izao alahady ibanjinansika ny batemin'i Jesosy izao ny finoana sady fanomezan'Andriamanitra no valy avy amintsika mba ho lasa pakary ny finoasika ary sy finoana akandrina fosiny vokatry ny senjery fa finoana velona eo anivon'ny fiainana no nanaovasika ny sinody ahaizasika ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro satria raha mahay mandray an'i Jesosy tokoa isika dia miova ny fiainantsika sy zarizary izay mitondra sika amin'ireny fifandraisana ravarava sy potika ireny na ny fifandraisana amin'ny zavaboary na amintsika sambitsika eo anivon'ny fiarahamonina ka miteraka ireny herisetra sy valifaty ireny ary miova ny fifandraisansika amin'Andriamanitra sy Andriamanitra lavitra tokoa no Andriamanitsika fa Andriamanitra miara-dalana amintsika nanaiky ny baby ny rofosika rehetra izy ny fahotasika izy izay sy nanota dia nanaiky ho fahotana mba hibaby ny otasika rehetra ka izay no ambarany batemy ankalazaisika ny andi ny nindinan'i Jesosy tao Jordany dia manambaran'izay trinité masina midina eo anivosika izay miara-dalana amintsika ka i masiny Maria reniny sady renitsika no nilaza tamin'ny apôstôly sy amintsika atovy izay rehetra lazainy aminareo io zany no azo lazainy ho teny filamatra ho an'izay mpanaradian'i Jesosy miatrika ny adi-piainana sy ny fakapanahy izay mitady andrendrika sika matetika io teny lay renitsika io no mampiova ny zavatra rehetra dia sinona fa atovy izay rehetra lazainy aminareo nanavitra ny fianakaviana saika ho afa-baraka tamin'ny fampakarambady tany Kana lany divay io teny io ary dia io teny io no mamakivaky ny fiainansika ka isaky isika manatanteraka izay lazainy amintsika dia miova ny fiainansika satria mameno ny sinisika mameno ny sazoa fa ny marina rehefa fenosika araky ny sitrak'Andriamanitra reny sazoa ireny dia miova ho divay zany hoe miova ny sirony fiainansika satria nampiova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary zany hoe namolaka ny tenasikisika ka nampiova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary ka raha izay koa nampiova ny fifandraisasika samitsika ary ny fifandraisana amin'Andriamanitra ary zany no ezaka ataosika amin'izao sinôda zao fa indrindra moa ny sinôda tapany faharoa sarap'izay ivona fa isaky ny mankalaza ny Eukaristia sika dia tonga eo anivosika Jesosy ary isaky ny miezaka isika amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra manatanteraka ny tenin'i Jesosy dia izy no eo anivosika izany no antony amarana ny pretra ny vavaka eukaristika amin'ny hoe amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy izany hoe amin'ny alalany Jesosy sy miaraka amin'ny Jesosy ary ao amin'ny Jesosy no aintsika mivelona ny maha-kristianina sika satria manatanteraka ny tenin'i Jesosy isika amin'ny batemy dia mitafy ny Kristy raha ny tena marina iray aina amin'ny Kristy isika ka zary Kristy mpiarabelona amin'ny olona izany maha eglizy olo velona sika EOV izany no maha misionera sika i Kristy no misionera voalohany nivoaka avy ao amin'ny trinité masina ny ray ka isika koa dia mivoaka amin'ny fiainana sy zarizary ka mitondra ny fahazavan'i Kristy ka zary fahazavana ho an'ireo manodidina isika izao alahady izao tokoa ry kristianina havana no mamarana Noely sika Noely zay ankalazasika araky ny averimberisika matetika rehefa mankalaza isika sy vitany hoe mahatsiaro fa no ny asan'ny fanahy masina dia miombona amin'izay ankalazaina zay ka fisehon'ny tompo ihany koa n'izao batemy izao ny batemin'i Jesosy fisehon'ny tompo mbola ao anatin'ny Noely isika fisehon'Andriamanitra izay midika fanambaran'Andriamanitra ny famindrapony ary zany tokoa Noely Andriamanitra eo anivosika Emmanuel i Jesosy zazakely no miseho amintsika na izy zazakely aza
dia efa manambara ny sitrak'Andriamanitra amintsika indrindra ho an'ireo mandray azy, fa ireo sy mandray azy kosa ka manakatona ny fony tahaka an'ireo izay sy nandray ny fianakaviana masina tamin'ny fotoana izay nahaterahan'i Jesoa dia fantatra sika ny vokany. Ary araka ny efa nambara tamintsika dia Heroda no modely faratampony amin'izany. Indrisy milaza miara-mahita isika fa mbola maro ny Heroda amin'izao. Rehefa manakatona ny fosika dia mamerina ny nataon'ny Heroda isika ary mamono ny zaza sy manansiny ary mbola mitohy izany amin'ny ataosika indrisy. Ka izao ny fotoana fibebahana, izao ny fotoana izay andininana izany rehetra izany ka anaovasika dingana ary izay no antony anaovasika an'izao synôda izao. Fisehoan'i Jesoa ny epifania satria ny mazy izay avy any amin'ny firenena maro isan-karazany tonga nisokan'i Jesoa ary izay no nantaterisika tamin'ny zoma nankalazansika ny epifania teo fanehoan'Andriamanitra ny famindrapony amin'izao tontolo izao ny epifania. Feno 30 taona Jesoa araka ny famaritany soratra masina dia izy nanatona antsika ary dia teo anivon'ny vahoaka izay nanatona ny Joany i Jesoa ary nangataka tao batemy. Manambara koa izany fa tonga eo anivosika mety tsy fantatra sika i Jesoa fa raha manana an'izay masom-pinoana izay sika dia ahitany Jesoa eo anivosika. Raha manana ny fo entan'ny finoana isika dia misokatra ny fosika ka afaka andray an'i Jesoa. Raha ny tanantsika tanana entan'ny finoana dia mifandray amin'ny Jesoa eo anivosika isika. Raha ny tongotra sika ny vitisika no entan'ny finoana tahaka ny vitin'ny Masin'ny Maria nitondra azy ho any amin'ny Elizabeta dia hoentin'ny vity entan'ny mpinoana sika mamangy ireo izay eo anivosika dia i Jesoa. Ka izay indrindra ry kristianina ava malala izay rehetra izay no ampisahivana tonga eto anivosika tokoa i Jesoa aneo an'izay famindrapon'Andriamanitra ary noho ny batemy resika satria lay batemy izay ankalazasika androany dia mampasiahy ny batemysika hoy ny teny nanomboana an'izao Eukaristia izao. Ka isika koa manambara ny famindrapon'Andriamanitra ka ny rano manambara aina ary ny rano ampiasaina amin'ny batemy io no anehoan'Andriamanitra fa anome ny aina mafoy ny aina ho antsika ny zanak'Andriamanitra. Ka ny fanahy masina lay olona fahatelo amin'ny Trinité masina no midina eo anivon'ny ranon'ny Jordany manambara an'izany ary ny lanitra misokatra indro ny voromalala miseho ary indrindra ao anatin'ny fahangina no isehon'ny ray manambara ny fidinan'ny fanahy masina. Mila famantarana tokoa isika ka ambaran'ny evanjely ary nisy feo avy amiraona ity ny zanako malalako izay ankasitrahako indrindra. Izany hoe ny batemin'i Jesoa manambara ny Trinité masina ary ny Trinité masina mivoaka aneo ny famindrapony aneo ny fitiavana eto anivosika. Hitasika ary sapasika izany fa sy takatra ny saisika raha ny saisika olombelona fa ny masom-pinoana ho isika, ny fo-pinoana ny sofo-pinoana no ahafahasika mandray an'izany rehetra izany ary rehefa mandray azy sika dia miova ny fiainansika. Mampasiaro ansika izany araka ny lazay isika tamin'ny Noely fa takalo sy takatra ny saina ny takalo tamin'ny Noely ary mbola izay koa ny batemy satria Andriamanitra nidina azo lazaina fa very tombosoa izy raha ny fisainasika olombelona fa noho ny fitiavana tokoa sy misy fetra ary sy misy takalo sy misy tambany ny fitiavana maimaim-pona dia fa foizana mandrakariva ary mitondra amin'ny fiombonana ary izay no mahatonga sika olo raika ao amin'Andriamanitra, mahatonga sika ho fianakavian'Andriamanitra. Io matetika ny tsy misy amin'ny fiainasika satria ny fitiavatena no manjaka ka sisy fisokafana amin'ny hafa ka voamaika aza fisarisarahana no mitranga eo amin'ny fiainansika. Fivakivakim-piainana no hafaran'ny fiainansika satria mikatona ny fosika araka ny voalazasika teo. Raha tonga zanak'Andriamanitra kosa nefa sika noho ny batemy dia ola raika ao amin'Andriamanitra, firaitapo isika, fratelli tutti hoy ny Papa François Kata.
tahaka ny trinité masina isika samy manana ny maizy azy kanefa dia afaka misokatra ka ny trinité masina nivoaka isika vita batemy koa dia mivoaka mba ho missionnaire ho tabernakla velona ho an'ny amin'ny hafa. Izany no asongaditsika amin'izao synode izao na ilay tapany voalohany na izao tapany faharoa sy ny zay manaraka. Izany hoe vokatry ny synode mivoaka amin'ny fiainana tsy zarizary nanapotika ny fifandraisana fototra telo ka manavao azy ka zary fifandraisana na dia sy lavorary aza satria olombelona isika fifandraisana amin'ny zavaboary amin'ny mpiarabelona amin'Andriamanitra. Sy maintsy oeove missionnaire mitondra ny Jesoa eo anivon'izao tontolo izao isika ary ambaran'ny Joany Batista lay nanao batemy ny toe-panahy sy maintsy ananasika raha tisika iombona amin'izany, raha tisika no mivoaka tahaka ny trinité masina, raha tisika no misokatra tahaka ny trinité masina dia lay toe-panahy nambarany Joany Batista ny sy maintsy ananasika dia sinona zany izao miaina ary Jesoa mitombo. Mila fanetretena, mila fahasorana, mila fahafoizana izany toe-panahy ambarany Joany Batista izany ary io ny toe-panahy ilaina ho isika raha te anana finoana velona isika dia fahafoizana, fanimpona ary mivavaka kazary ho tabernakla velona isika. Mibaribary ireo tolagna ireo amin'izao batemy izao. Izy lay olona faharoa amin'ny trinité masina dia nahafoy izay mahandriamanitra azy zay ary nidina eto anivosika izy ka zary mpanompo ary ny fanambarany ray no vavaka mampiombona ansika eno izy. Izany no dikany batemy ry kristianina ava malala ary mahatonga asika manolo tena ao amin'ny Ekaristia satria eo no mampiombona ansika amin'Andriamanitra ary zay ny dikan'ilay amen rehefa mandray an Jesoa isika. Ka iraina koa isika eo anivon'izao tontolo izao isika no Kristy mpiarabelona amin'olona noho ny batemy amin'izao andro sika izao ary zay no alalintsika amin'izao synode izao. Rehefa vita batemy Jesoa dia nisokatra ny lanitra, rehefa miombona amin'Andriamanitra koa isika dia misokatra ny fosika ary miroso lalindalina trany amin'ny fivelomana ny mahazanak'Andriamanitra ary zay no mahasarobidy ny fahanginana rehefa avy mandray communion ary zay no ambarany masindaha Luc mikasika any Masin'ny Maria ny tahiry izany rehetra zany taompony izy ary dia izay koa no oka ianaratsika isaky ny avy mandray communion isika. Izany rehetra zany ary ry kristianina ava malala no antrateriny tenin'Andriamanitra amin'izao alahady voalohany mandavataona idirasika makivaky ny taona ny synode tapany faharoa ity araka ny voalaza asika. Ny batemin' Jesoa mahatonga asika asiaro ny batemisika. Fanontaniana sarapetraka ny hoe natao sika inona tokoa ary ny batemisika ry kristianina ava malala fandrindra amin'izao vanim-potoana ny synode izao. Raha masiaro ny batemisikisika ka niena sika marina tokoa dia miroso amin'ny hoe vita batemy aho ka iraina. Izao batemin' Jesoa izao no alahady voalohany mandavataona satria andehanasika amakivaky anio taona io ka oeove vita batemy iraina isika araky ny lohevitra ny synode hoe eglizy olo velomin'ny batemy miombona miara-dalana mandray atanana ka zary tabernakla velona. Io fiombonana sy mikombona fa mivelatra zary iraka io no ambarany vakiteny voalohany ao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany zay efa manambara sahady ny faniranan Jesoa eo anivon'izao tontolo izao anambara sy izara ny famindrapon'Andriamanitra. Hoy Isaia mpaminany, indro ny mpanompo zay tantanako lay voafidiko ka sitraky ny foko napetrako ao aminy fanaiko amoka ny fahamarinana ho an'ny firenena izy sy anso mafy izy na anandrapeo na anao zay andrenesana ny feony eny an-dalambe ny volotara efa poritra sy ho tapainy ny lainjiro efa ho faty sy ho vonony anambarany rariny araky ny marina izy sy ho ketraka izy na ho kivekory mandra-panonoriny ny rariny amin'ny tany ary ny nosy iandry ny lalàna. Izany ny missionnaire, izany no tanterain'i Jesoa ary sy maintsy anjarasika koa ny manatanteraka azy sy mivelona azy eo anivon'izao tontolo izao
fa indrindra miezaka isika ivelona izao synôda fafito zao ka zary tabernakla velona zany hoe ho mpanompo manambara mitondra ny vaovao mafaly mitondra ny fahamarinan'Andriamanitra mitondra ny rariny sy ny isiny eo anivon'izao tontolo izao miaro ny aina miaro ny tontolo iainana vokatr' izany dia mamafy fiadanana sy fanantenana eo anivon'izao tontolo izao zay dotiky ny zavatra maro sy zarizary vokatry ny fahotana na ny tontolo iainansika na ny tontolo mpiainansika na ny tontolo mpinoasika izany mbola anetanana ansika ary ry kristianina ava malala irosy lalindalina kokoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary vonina mandrakariva amin'ny fambolен-kakazo samiary mahita zay fotoana tena sara ary sy andro fosiny faraky ny voalaza sika tamin'ny synôdy mba ho isy fiovampenitra mahery vaika changement radical de comportement ka sady miaro isika no mikolokolo no mamboly mivelona ndray ny vocation sika araky ny naharin'Andriamanitra sika raha naniraka sika eo anivon'ny sanedena izy iandry ikolokolo anjaka fa sy anjakazaka fa ikarakara iandry ity tranobe iombonana ity ho an'ny taranaka faramandimy fa sy fiarovana tanindrazana fosiny no zeresika fa famelomana ny taranaka ho avy ny batemy no maha-kristianina isika ary isika voiraka eo anivon'izao tontolo izao na dia sy anisan'izao tontolo izao azy fa eo anivon'izao tontolo izao sika antitratery ny vakiteny faharoa zany feno ny fanahy masina izy ka afaka nandray ny afatr'Andriamanitra sy ny sony ny fanavakavana fa zanak'Andriamanitra izy rehetra zay ny vokatry ny batemy piraitam-po olo raika ao amin'Andriamanitra anisan'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra isika fratelli tutti hoy ny Papa François sy mizahatavan'olona tokoa Andriamanitra izany no anirana sika eo amin'izao zao mba hoe ovy ka hanorona ny ETA tranoben'Andriamanitra mampiombona ansika zay sy maintsy arova asika sy kolokoloasika ary asaraisika ty tranoben'Andriamanitra ka ilay toerana misy asika no afatra ambarana izany no voalaza amin'ny asan'ny apôstôly amin'ny vakiteny faharoa hitako marina tokoa fa sy mizahatavan'olon'Andriamanitra fa izay matahotra azy sy manao ny marina dia ankasitrahana naizanaiza amin'ny firenena misy azy inona mono ambarany hoe manao ny marina sy matahotra an'Andriamanitra ny dikany isika miaro ny tontolo iainana fa sy manapotika na manilikilika ny hafa programa mpiainana vokatry ny fivampenitra mahery vaika vokatry ny batemy izao fidirasika amin'ny tapany faharoa amin'ny synôda izao ry kristianina havana irosy lalindalina tokoa ary isika hiditra mandavataona isika ady sady dia ny fiainana ho isika ady ialana amin'ny rasy dia irosona amin'ny tsara kokoa amin'ny fiainana misy an'Andriamanitra fanatanterahana ny synôda tapany faharoa isika fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iainana ka ny fanahy masina anentana sika mandrakariva amin'ny ataosika rehetrarehetra ka ho ambinitsika amin'ny ataosika amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay ka hay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ary ahatonga sika tokoa ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona eo anivony izao andro zay maro ny zavatra mifomaofao very fanahy mbola velona isika ny maro isika raha izao tontolo izao ny very fanahy isika manana ny fanan'Andriamanitra ka okary iroso sy velona ny batemisika eo amin'ny fiainansika andavanandro ry Jesosy tompo enao no tonga olombelona natao batemy tamin'ny ranon'ny Jordana enao no mpanala ny fahotana izao tontolo izao enao zay sy nanota nanaiko fahotana mba hanafaka anay amin'ny fahotana mianta aminao ary zahay ampio zahay azoto iaina ny teninao andray ireo manodidina anay sy anaza ny zavaboary ary ivelona ny sitrak'Andriamanitra eo amin'ireo manodidina anay ka zary eo ve missionnaire tokoa izahay ka ho génération mpanorona ETA eglizy tranon'Andriamanitra Masiny Maria ny tantana an'ireo apôstôly enao ahafantatra ny didy miandry azy miandry ny apôstôly ary miandry anay nampianarinao anao zay lazainy Jesosy izy ireo ka ampianariko ary zahay anao zay lazainy Jesosy anay ka ameno ny sajosota dia ny fiainanay ka iroso iaro ny aina iaro ny tontolo iainana masinday Josefo manomboka 10 taona ka mivavao anay mba ho vonina anao ny sitrak'Andriamanitra tahaka anao izahay aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen.
atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asatsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asatsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Sun.